Notazominay hoe anankisivy nisan'ny olona ao anatin'ny comité ad hoc de recrutement ny DGN Bianco. Ka tafiditra ao anatin'ireo anankisivy ireo moa zany mazava ho azy ny président CSI ny tenako moa zany. Fa ao ihany koa nangatahana ny secrétariat d'État en charge de la gendarmerie anendry représentant. Nangatahana ny ministère ny sécurité publique anendry représentant. Donc misy olona anankiray zany avy amin'ny gendarmerie, misy olona anankiray avy amin'ny police, misy olona anankiray avy amin'ny ministère en justice. Misy tsy ho tenenina zany anarany eto satria tianay ho tazomina ny anonymat. Misy anankiray avy amin'ny société civile, ny anankiray avy amin'ny ordre des avocats, ny iray mpampianatra, ary ny Bianco zany tsisy mpisolo tena fa manana comité consultatif ny Bianco dia misy olona anankiray zany avy amin'ny comité consultatif ny Bianco. Fa raha araky ny lalàna zany tsy zahay no manditsy manapaka hoe iza no DG ny Bianco, fa ny filohan'ny république no mifidy amin'ny lista izay ho alefanay ihany olona 3 no ho atolotray azy ary tsy maintsy izy mifidy amin'ireo anankitelo ireo an'izay ho DG ny Bianco manaraka.